misy ihany koa ny tsara ho fantatra mikasika ny otiva boeny ity fanadihadiana ity no mampafantatra antsika ny momba an'izay miaraka amin'ny sitraka raharanjatova nampahafantarina ireo mpiasa sy tompona andraikitra avokoa ireo tandrozotra rehetra hoentina mandray ny otiva boeny nandritry ny fivoriana izay notanterahin'ny postra malagasy tao andrenivohitra ny postra malagasy izay fandalam-pandraisana ity otiva boeny ity amin'izao fotoana izao. Ataontsika androany moa zany dia fanohizana foana le fanatanterahana le fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny tadiavana vahaolana amin'ny otiva boeny izay efa fantatsika ihany. Ka ny androany zany dia voareto daholo ny tompon'andraikitra rehetra fanapa-kevitra ataon'ny posta malagasy na amantapantatra satria sehatra vaovao izy ity. Idiran'ny posta malagasy dia voalohany indrindra aloha ilazana ny mpiasa rehetra fa efa roso midia tsy miverina tsony ny amin'ny andraisan'ny posta malagasy ny otiva boeny. Dia androany zany fampahafantarana natao tamin'ny mpiasa aloha voalohany indrindra ny tondrozotra entina manatanteraka an'izay atongavana n'izay tanjon'izay. Dia ny faharoa manarak'izay tonga teto koa ny zareo avy ao amin'ny banky fohibe zareo avy ao ampitantana vonjy-maika ny otiva boeny nanomeny izay vaovao rehetra tsara ho fantatra ho an'ny mpanapa-kevitra ataon'ny posta malagasy mba hahafahana manao tetikasa matotra tsara satria ny tanjona anie tsy hoe andeha mahan'le olana amin'izao fotsiny fa indrindraindrindra anitatra n'le sehatra asa mihitsy any amin'ny faritry ny boeny ny microfinance ny tiako tenenetry rehefa ampindramam-bola madinika sy manerana ny Madagasikara satria ny posta malagasy dia manana birao manerana ny Madagasikara. Izay zany ny antonantony androany tafiditra anatin'le famolavolana ny tetikasa entina hampandrosoana ny fampindramam-bola madinika eto Madagasikara izay andraisan'ny posta anjara manomboka androany. Tsy voasambany ny fivoriana hoentina manarina ny otiva boeny tahaka ity ho kosa ny tale jeneraly ny postra malagasy ny tanjona dia iray ihany ahafahana manarina ireo fatiantoka. Mazava ho azy fa ny postra malagasy dia orinasa mpanjakana izay misehatra amin'ny resaka fikirakirana ara-bola io dia matoa zany ny postra malagasy miditra amin'io dia misy heverina ary azo antoka fa isy tombontsoa ho an'ny postra io otiva boeny io. Ny tombontsoa ho anay voalohany aloha zany dia ny fahafahan'ireo malagasy any amin'ny faritra izay any ambanivohitra any misehatra amin'izany atao hoe fikirakirana ara-bola izany. Fanamby ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao raha teo ny fanitarana sy ny fanomezana fahafahana ny malagasy tsirairay avy mba hisehatra amin'izany atao hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe inclusion financière. Ka ny tombontsoa ho an'ny postra malagasy voalohany zany dia ny fomba ahafahany fanomezana fahafahana ho an'ny malagasy rehetra hiditra amin'izay atao hoe inclusion financière zay na any ambanivohitra. Ka eo ihany koa nefany fampiasam-bola io dia mazava ho azy fa tsy miditra amin'ny fampiasam-bola izay hiteraka fa tsy antoka ho an'ny postra malagasy izay orinasa mpanjakana izahay fa manjary mamono antoka ny fanjakana izay tompoko. Tetsekilan'izay efa nisy ihany koa ny fifampiresahana mivantana tamin'ireo mpikambana ahafahana mamerina ny volan'izy ireo ao anaty kaonty. Marina aloha zany efa indroa amin'ny taona ny postra malagasy no efa niara ny vory niara ny fampiresaka ny fampitafatafa tamin'ny solotena n'ireo mpikambana tamin'ny otiva boeny tany Majunga. Tamin'izany ny farany tamin'ny 20 décembre lasa teo tamin'izay no nampanantenana fa hisy araky ny fampanantenana ny filoham-pirenena raha teo dia hisy ny karazany hoe avance raha izay no ilazantsika azy amin'ny famerenam-bola amin'ny ampahany amin'ny volan'ireo mpikambana atao amin'ny otiva boeny izay ho totosaina tsoatsy eo am-pandaminana azy tsika zany hoe le fampanantenana ataon'ny président république zany no tanterahantsika amin'ny fotoana io. Ho an'le mpikambana izay efa tao taloha dia mazava ho azy fa mahatonga ny postra andray ny otiva boeny dia ny dikan'izay dia ho averina iray manontolo ny sorabolan'ireo olona reo satria ny tena olana amin'izao fotoana dia manam-bola ao le olona anankiray nefa tsy hitany nalehan'le volana, tsy hitany nalehan'le sorabola. Ka ny ho ataon'ny postra malagasy zany raha misy olona anankiray manana ataontsika hoe ray tapitrisa dia afaka manantena zany izy amin'izao fotoana izao fa rehefa tonga ny fotoana izay efa tsy ho ela tsony ny andraisan'ny postra malagasy an'io otiva boeny io
dia iverina ray manontolo any amin'ilay tompom-bola ny retaprisa zany hoe alao marina tsara kosa nefa fa tsy hoe anao remboursement isika eto fa le sorabola zay tsy hita no averintsika fa iny a dia mbola hifanarahana miaraka amin'ny tompom-bola sy mikambana rehetra le fomba hitantanana an'le vola ao anaty kesy rehefa voaka. Ity fivirina ity izay nitanterahina tao Andrenivohitra niarahana ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny.